ao anatin'izay fankanana fotodrafitr'asa izay ihany Notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany maraina ihany koa ny fotodrafitr'asa vaovao eny Ambohibao Sud eny amin'ny distrikan'i Manjakandriana izay nahitana kianja filalaovam-baolina sy sekoly CEG Mitentina roa amin'ny telopolo tapitrisa Ariary hoy ny Mitentina ny teti-bola nanaovana an'ireo fotodrafitr'asa ireo fanazavana. Na fangatana ko mazava azy hoe sekoly ho an'ny vahoaka ho an'ny mpianatra dia nyle fahasairana amin'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny mipita commune hafa na mankany Antananarivo rehefa hianatra dia izay nahatonga ilay fangatana hoe aleo misy lycée atao amin'ny commune ambanivohitra Mitentina ny fahabetsahan'ny tanora mihitsy satria ny malagasy moa dia tanora daholo ny ankamaroany dia anisan'ny fitezana ny tanora koa izany ny fanatanjahantena mba tsy voana makany amin'ny hoe zavatra hafa anankoatran'izay dia ny basket sy ny volley zany zao tsy misy aty fa raha mifoty efa baolina tambary dia vita dia izay no nahatonga izay fangatahana izay.